mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsy avandray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity ary mbola mirara ny soanao hatrany ihany koa ho anao izay manaraka tsy tapaka ny fianaran'ny ten'Andriamanitra eto. Misy mahatoky fa tsy zava-poana ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Iranay tsara ny izan-danitro, mbola verim-pisaoranao izahay fa mbola mena izao fotoana izao. Fantatrao avokoa ny mombanay rehetra eto dia mangataka aminao manokana aho ho an'ny ompanomponao izay mihaino fandarana eo mba ho sokafinao any amin'ny foamam-panahiny handray azy ka tsy ho fahazarana na ho zava-poana ny minitra izay andraisany azy fa tonga hery lehibe ho azy ahafahany manodingana tsara kokoa hatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao ilay tompon'ny sabata. Mialohan'ny fariseo tokoa manko mpamadika ny sabata ny mpianatra. Ilay voalaza ao marika 2 araka ny lalàna jiosy dia misy eo amin'ny 7:30 eo ireo karazana asa voarara amin'ny andro sabata. Ka araka ny fijerin'ny fariseo zany dia anisan'izany nataon'ny mpianatra tamin'io fotoana io. Ilay tantaran'i Davida izay nihinana mofo aseho no namalian'i Jesosy azy. Andro sabata no fanesorana ny mofo aseho ka inona tokoa fa tamin'ny andro sabata no nanjoeran'i Davida. Nambaran'i Jesosy fa raha tsy meloka tamin'ny nanana ny mofo aseho i Davida sy ireo zatoviny dia tsy meloka koa ny mpianatra raha nioty sy nikosoka saloham-bary ka nihinana. Nohazavan'i Jesosy avy eo fa natao hahasoan'ny olona ny sabata fa tsy mifamadika amin'izany ary mifototra nanorenana an'izany fanambaran'izany dia satria izy Jesosy mihitsy zany no tompon'ny sabata. Tojo fanoherana avy amin'ireo mpitondra fivavahana indray Jesosy eto mikasika ny sabata. Mario tsara fa tsy fanafoanana ny fitandremana ny sabata no resahany eto tian'izy ireo homelohan'i Jesosy raha manasitrana amin'ny andro sabata. Tsy natahotra ny niatsika azy ireo Jesosy napetrany mazava ny fifanoherana eo amin'ny manao soa sy ny manao ratsy ary ny mamonjy aina sy ny mahafaty. Mibaribary ny tokony ho valy ny fanontaniana. Ny manao soa sy ny mamonjy aina no mety atao amin'ny sabata. Tensitran'i Jesosy ilay lehilahiko tezitra indrindra ireo mpanohitra azy ary avy hatrany dia nioka hahafaty azy mihitsy azy. Ny mahatsikaiky amin'izany tantara izany anefa dia reto mpitondra fivavahana reto indrindra no nandika ny sabata tamin'ny ndraisiny tetika hamono an'i Jesosy mihitsy tamin'io andro masina io. Alaivo sara an-tsaina ny Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ilay namorona ny sabata izay nizara azo an'ny olombelona no melohina indray ary tiana ho faty mihitsy mandritra ny sabata io. Ireny isika mba takatra mandrapahariva ny fitiavan'i Kristy, ny antony nametrahana sy nanomezana ny sabata ho antsika ary ihany koa ny amin'ny fitiavan'i Jesosy irery ihany. Amen. Riranay tsara indrisany-danitro mbola misaotra anao izahay noho ny fitiavanao. Misaotra ihany koa ny amin'ny fahamasinanao. Misaotra izay mampianatra anay mandrakariva ary manolorana anay fa tsy ankery na amin'ny faneriterena no ahafahanay miaraka aminao fa tokony akatahaka avy amin'ny alalan'ny fitiavanao sy manaraka ny tianao mandrakariva izahay. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.